Sorana ny tombondray fa mbola tafahoana indray tsika. Ty tapany hariva ty tamin'ny fampianarana izay nataontsika tamin'ny maraina iny. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Inona indray ary ny lesitsika tamin'iny farany iny. Niditra zany tsika tao anatin'ilay famantarana izay ao anatin'ilay tombo-kasen fanamasina. Ka nitatsika voalohany tao anatin'izay zany dia hoe niresaka tsika ny amin'ny resaka hoe fahafolon-karena. Izay moa zany no filazantsika anazy fa apafolo ny tena filazana anazy. Hoe apafolony un dixième ny revenu anao zany na hoe ray apafolon'ny fidiram-bolanao. Amin'izay nitahin'Andriamanitra anao zany. Ka inona moa ny antony mahatonga ilay hoe mandohan'ilay ampafolony? Satria nazavaina tsara ilay izy dia zao hoe iza no naharin'ny lanitra sy ny tany? Andriamanitra no naharin'ny lanitra sy ny tany. Ny finoantsika zany an'izay hoe Andriamanitra naharin'ny lanitra sy ny tany zay dia finoantsika fa izy no nanao antsika. Ka raha mino an'izay zany tsika dia zay ilay teny manambara manao hoe hoy izy Andriamanitra atero izy ny ampafolon'ny vokatry ny etsaha, ny ampafolon'ny amin'ny biby fiompy zany. Fa ireno izy any Jehova zany ireny. Ary mbola nitohizana hoe masina ho ahy zany. Dia any amin'ny malakena izy dia miteny manambara manao hoe mandroba ianareo izy dia hoe amin'inona no androbanay ianao mametraka mitezana tsika dia hoe amin'ny apafolon-karena sy ny fanatitra hoy izy. Satria nahoana? Izay momba antsika rehetra zany dia zao hoe avy amin'Andriamanitra avokoa izay ny rivotra ianantsika. Ny asa izay ananantsika, ny hery hoentintsika mandeha miasa io. Satria izay mihitsy ilay lesona tamin'iny maraina iny hoe aoka tsy sirery laza nanao hoe tamin'ny heriko sy ny tanjako no nazoko an'ity herena ity. Fa Andriamanitra no nanome hery anao, nahafahanao nantotosa na nateraka izany. Ka ilay ampafolony tsy hoe satria tsy hoe nitahin'Andriamanitra dia mba omeko izy fahapo zany. Na hoe manome fisaorana zany hoe fisaorana an'Andriamanitra dia mba tia mba meko kely mba manome an'Andriamanitra. Tsy izay ilay izy. Fa ny ampafolony dia zao an'Andriamanitra iny ao izy ny ampafolony. Zany hoe le fitazomantsika an'io zany, ny ampafolony amin'ny fananantsika zany, ny amin'ny fitahin'Andriamanitra antsika iny, satria izy no mitahantsika, an'Andriamanitra iny fa tsy atsika. Ary ny fanateranao an'iny ampafolony iny dia zao amin'ny finoana no anateranao an'izay satria fanekenao fa izy no pahary anao. Ary ny finoana ihany koa satria fahafantaranao fa tsy ianao iny ampafolony iny fa an'Andriamanitra iny. Ka izay an'Andriamanitra zany no manino no aterinao eo anatrehany. Izay mahatonga hoe rehefa tahina rehefa mandray karama antsika zany, na misy fidiram-bola tonga ao amintsika. Dia tsy hoe ampiasaintsika aloha izy anaovantsika izay ataontsika azy dia rehefa hoe mifarany iny voalohako ny ampafolony lany iny tsy isy tsony fa esory aloha ilay an'Andriamanitra. Dia aterina ilay an'Andriamanitra zany satria anazy iny. Ny fanesoranao an'iny fotsiny ny fanokananao an'iny. Dia efa minina? Efa masina ho azy izy zany fa tsy mila hoe amasinina terina any am-piangonana iny vao masina. Satria atokanao iny fa an'Andriamanitra iny. Na dia mbola tsy aterinao any am-piangonana izy efa masina iny. Na mbola ao anaty kantinao ary iny fa tsy miala ao dia efa masina iny satria an'Andriamanitra iny fa esorinao fotsiny ndreo dia mikitika zavatra masina ianao. Ndreo dia manimbazimba zavatra masina ianao. Dia efa esorinao iny. Tonga amin'ny fotoana naterinao iny dia aterinao any am-piangonana iny zany. Aterinao an'Andriamanitra. Izay no mikasika ny lesitsika tamin'iny maraina iny zany fa irositsika amin'ity tapany hariva ity mbola ao anatin'izay ampafolony izay antsika ka hivavaka ary tsika indray hametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra izany. Manasa antsika araka hivavaka. Jehova Andriamanitra iray io, misaotra anao izay raha mbola afaka nianatra sy nandinika ny teninao indray. Mbola afaka hianatra sy handinika ny teninao indray. Ka ao karay ny fanainao masina anie no hiasa amin'ny fahafenoana ao anatinay. Mbola nolotsainanay hamantaranay ny sitraponao. Sokafy ny fonay, sokafy ny sainay raha io. Hamantaranay ny sitraponao. Anekenay izay sitraponao. Esory aty anatinay izay fihevitry ny nofo sy ny fanindriny. Satria ny fihevitry ny nofo dia manohitra ny fihevitry ny fanahy.
ary mifanohatra izy rotota hoe ianao. Raha tsy zany dia nanao izay saim-patana sy nanao izay tiany atao avokoa ny rehetra. Ny fanahy nefa mitantana anay ho amin'ny marina rehetra. Ka aoka ny fanahinao ray hanamasina anay, hitantana anay, hivimbina anay, amenay fahendrena sy fahalalana, aizanay mamantatra ny sitraponao Andriamanitra dia izay tsara sady marina no ankasitrahany eo anatrehanao. Raha tao anatin'izay fisarahana izay ihany koa nisy nataonay ka tsy araka ny sitraponao, na mety tamin'ny fijerinay, na ny nonay, na ny nataonay, na ny tenin'ny vavanay, na ny sainay, ninona ray mety vitanay teo anatrehanao ka raha tsy te hifonanay aminao zany. Mamindrafo aminay ray io, mamelany loka-irenao, afao izay tsy fahamarinanay rehetra. Diovy amin'ny ranao izay Kristy ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Aoka ilay fanahin'ny fahamarinanao no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana, hitantanay ho amin'ny marina rehetra. Dia ampelantananao ray no ametrahany indray ny fotoana nyty tapany hariva ty, ny amin'ny fianarana sy ny fandinirana ny teninao. Ka dia mitenena ray fa voninkaina izay vahoakanao. Mamindrafo kosa Andriamanitra amin'ireo izay tsy salama. Aoka ny ilay tananao mahery sy sanonao nahindra Andriamanitra ny toetra amin'izy ireny ka hikitika ny loharanon-karetina ka hanasitrana azy anenao. Ka aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao manasitrana ny aretina rehetra, hanasitrana izay marary ny tokantrano any, dia ho sitrana izy ireo. Ary ninona sany te hivoly, hoentina manakatsakana ny fampianarana, hoentina manakorotana ny tokantrano, na hoentina miasa amin'ny fomba rehetra na amin'ny lafininona Tompo. Dia aoka tsy hanakery, tsy hanapahefana aminainy izany, fa roahana sy ravana no ny amin'ny ranjan'akondry. Miala ianao ry Satana, miala ianao ry devoly, ravana ny asanao rehetra, tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'izao fampianarana izao, tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'ny olona rehetra izay mihaino izao fampianarana izao. Fa izay asanao ry Satana sy ny fanatrehanao dia ilay vonina noho ny amin'ny ranjan'akondry sy ny fofonan'i Kristy zany, alefa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny ranjan'akondry sy ny fofinain'i Jesosy, tsy manakery, tsy manapahefana amin'ny fampianarana, tsy manakery, tsy manapahefana amin'ny tokantrano, tsy manakery, tsy manapahefana amin'ny fahasalamana sy rary avy ny tokantrano any. Ny lavy Satana, fa valy io faresy zany tsy manakery, tsy manapahefana amin'ny anaran'i Jesosy sy ny teny filazana azy ary ny herin'ny ranjan'akondry. Halleluja, halleluja. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, niderany eo anao, nihaja ny eo anao. Meteza ray fa nenivavaka nenao ny an-danitra any. Dia mitenena ray fa voninkaina izay vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Irosindray arsika ny amin'ny fampianarany. Nresaka tsika zany mikasika amin'ny hoe ny tokony hanaovana zany ny fahafolon-karena, izay tsy tokony ho adinoantsika satria masina ho an'Andriamanitra zany ny ampafolon-karena iny, na hoe ny ampafolony izany. Fa ny tany mipetraka indray dia ity manao hoe aiza ary zany ny toerana naterantsika ny ampafolon-karena, aiza ny toerana tenenin'ny soratra masina mikasika an'izany. Sa hoe sorona fotsiny ny ampafolony dia atokana, fa tsy maintsy aterina zany izy iny. Dia ny fanaterana azy izy iny zany raha teo amin'ny testamenta taloha no jerena, dia teo amin'ny io moa le hitantsika teo amin'ny Malakila izy, le milaza manambara manao hoe atero ao amin'ny trano firaketako izy izy. Ina moa le hoe trano firaketako amin'ny teny frantsay dia hoe dans la maison du trésor zany. Ka aiza ary misy an'io trano firaketana io? Dia ao amin'ny raha teo amin'ny raha ataontsika hoe tany raha tany anefitra ny zanak'Israely zany, dia ataontsika hoe teo amin'ny tabernakely. Rehefa tonga taty aoriana indray, rehefa tonga nahazo fanjakana ny zanak'Israely, dia teo amin'ny tempolo no naterina ny ampafolony. Dia nefa tsy voatery amin'izay toerana izay ihany koa, fa misy toerana maro samihafa ihany koa izay rehefa tendren'i Jehovah anaterana anazy dia any no anaterana anazy zany, amin'ny toerana izay iangonan'ny zanak'Israely ihany koa zany. Ka jerentsika ary mikasika an'izay zavatra izay, jerentsika aloha verenantsika zany leo amin'ny Malaki, hoe aiza ny anaterana anazy io. Malaki 3 dia ny 10. Dia rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy?
entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany ao Jehova tompony maro raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra ka raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana mbiampy ho anareo. Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho eo amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko izy izy. Aizany ao amin'ny trano firaketana izy izy nitondrana an'ilay fahafolon-karena zany tsy ny fanatitra. Andriamanitra mihitsy manasantsika hoe entonareo aterina zany izy io mba hasikanina izy izy ao an-tranoko. Zay zany le izy. Dia aty amin'ny dia aty amin'ny Nehemia aty ndraiky io izy jerentsika kely raha jerentsika ny amin'ny Nehemia zany dia hoe ny loholona ozy izy na ny levita zany satria ireo ny loholona teo amin'ny Israely ny loholona na ny levita no mandray ny fahafolon-karena eo amin'ny tanany zanak'Israely. Dia aiza ny andraisana anazy io? Eo tanany eo amin'ny tranon'i Jehova ny andraisana anazy io zany amin'ny fanateran'ny zanak'Israely azy. Nehemia 10 jerentsika indray zay. Aty alohan'ny salamy indray zany misy an'ny Nehemia izany dia ny 7:30 no jerentsika. Nehemia 10 dia ny 7:30. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy izany. Dia zao nivaky ny teny andininy azafady 9:30 sy ny 7:30. 9:30 sy ny 7:30. Ary mba hitondranay ho an'ny mpisorona koa ny voalohan'ny kobanay voafetafeta sy ny fanatitra sandratray sy ny voaloham-bokatry ny hazo rehetra sy ny ranom-boaloboka ary ny dililo amin'ny efitrano ao an-tranon'Andriamantsika. Ary ny ampafolony vokatry ny taninay ho an'ny levita fa ny levita no mpandray ny fahafolon-karena eny an-tanana rehetra akaiky ny fambolena io izy. Zany hoe ny levita zany no mandray an'io eo am-pelatanan'ny vahoakan'Andriamanitra zay manatitra an'izay eo anatrehan'Andriamanitra. 9:30. Ary mpisorona anankiray taranak'i Arona hiaraka amin'ny levita mba handray ny fahafolon-karena izy ary ny ampafolon'ny fahafolon-karena ho entin'ny levita miakatra eo an-tranon'Andriamantsika eo amin'ny efitrano ao an-tranon'ny fitehirizan-drakitra. Io hoe fitehirizan-drakitra izy any anaterany ao amin'ny trano fitehirizan-drakitra zany. Le hoe dans la maison du trésor ao amin'ny trano firaketako. Zany hoe rehefa avy maka an'iny zany ny levita dia manatitra an'iny indray akany ampafolony ihany koa zany iny dia teriny eo amin'ny trano firaketana ihany koa zany iny ampafolony iny izany. Dia tohizantsika ihany koa le izy. Nehemia 10:30 indray jerentsika ihany koa. Nehemia 10:30 dia ny 9 sy ny 5. Inona indray zavatra resahana eto? Nehemia 10:30 dia ny 9 sy ny 5. Ary talohan'izany Eliasiba mpisorona izay voatendry eo amin'ny efitrano ao an-tranon'Andriamanitsika sady havan'ny Tobia akaikiny dia efa nanamboatra efitrano lehibe ho azy dia ilay nitehirizana ny fanatitra hohanina fahiny mba mididika azy manompofina sy ny fanaka ary ny ampafolony vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo izay anjara voadidy ho an'ny levita sy ny mpihira ary ny mpiandry varavarana ary ny fanatitra sanatra ho an'ny mpisorona. Ahoana izy? Efa nanamboatra efitrano lehibe ho azy dia ilay nitehirizana fanatitra hohanina fahiny mba mididika azy manompofina sy ny fanaka ary ny ampafolony vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo izay anjara voadidy ho an'ny levita sy ny mpihira ary ny mpiandry varavarana ary ny fanatitra sanatra ho an'ny mpisorona hozy izy. Zany hoe misy efitrano zany eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ao zay ametrahana ny ampafolony zavatra rehetra zay aterin'ny zanak'Israely zany. Zay zany ametrahana an'izay dia aty amin'ny 9:5 izy dia zao no teneniny satria ity le zavatra teneniny teto eny le Eliasaba ity zany dia zao nanao zay tsy rariny teo anatrehan'Andriamanitra izy satria ilay efitrano fitehirizana ireo ampafolon'ireo zany dia zao natokany ho azy fa nesoriny tao indray le rakitra an' Jehova zany satria fitehirizan-drakitra ho an'i Jehova nesoriny tao dia ny entan'ny sakaizany no nampidiriny tao dia Tobia zay akaikiny. Dia rehefa tonga Nehemia
tena veriny mita amin'ny loana reo nesorony le fitaovany tobiary io dia naveriny tamin'ny toerany nampiasaina azy fahiny zany io le rakitra ny Jehova naveriny tao amin'ilay efitrano fitehirizan-drakitra. Le ampafolony zany eto amin'ny 1:7 tsika mahita an'izay. Zao no teneniny. Ary nasaiko ny dioviny ny olona ny efitrano, Nehemia no miteny eto, ary nasaiko ny dioviny ny olona ny efitrano dia naveriko tao indray ny fanaky ny tranon'Andriamanitra mba amin'ny fanatitra hoanina sy ny didika azo mampofony. Dia naverina tao indray zany reo, le rakitra ny Jehova reo. Dia ireo nefa zavatra teneniny teo zany hoe izay natao ho an'ny mpisorona sy ho an'ny levita, ho an'ny mpiandry varavarana sy ho an'ny mpiventira ihany koa zany. Dia ho hitantsika eo moa zany zay hoe mbola iresaka an'izay tsika rehefa avy eo zavatra resantsika zany dia miresaka tsika hoe aiza ny aterina le apafolon-karena zany na hoe ny apafolony. Fa rehefa avy eo ihany koa dia hoe inona ary no ampiasaina anazy eo ihany koa zany eo amin'ny tranon'Andriamanitra zany. Inona ny fampiasaina anazy io sa dia tehirizina fotsiny eo. Hoe rehefa manatra fahafolon-karena ve tsika dia tehirizina fotsiny any am-piangonana ve ny fahafolon-karena sa misy ampiasana an'izay ampafolony zay zany dia mamerina fotsiny azy eny ho an'izay tsy naharaka tsara le izy ireo. Inona moa le ampafolony zany fa raha ampafolony fidiram-bolanao zany. Io zany no esorina aterina ho an'Andriamanitra satria tsy atsika ny fahan'Andriamanitra raha ampafolony zany. Manao division kely tsika zany amin'izay zavatra zay. Dia jerentsika ihany koa aty amin'ny tantara faharoa ihany koa zany ho jerentsika. Inona indray ny resahany aty amin'ny tantara faharoa aty. Tantara faharoa toko faraka amin'ny 30. Tantara faharoa toko faraka amin'ny 30. Tantara faharoa toko faraka amin'ny 30 ny andininy faraka amin'ny 10 sy ny 12. Tantara faharoa toko faraka amin'ny 30 ny andininy faraka amin'ny 10 sy ny 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasain'i Ezekia namboatra efitrano fitehirizana tao amin'ny tranon'i Jehova izy dia namboarina izany. Ary tamin'ny fahamarinany nampidiray ny fanatitra sy ny fahafolon-karena sy ny zavatra anao masinina. Ary ny konan'ny levita no mpitahiry ireny ary sy miralany no manarakaraka. Jereo fa aterina eo amin'ny levita foana le izy. Eo amin'ny tranon'Andriamanitra zany hoe nasiana efitrano mihitsy tao amin'le tranon'Andriamanitra anaterana ny fanatitra sy ny fahafolon-karena miaraka amin'ireo zavatra izay no amasinina. Satria ny fahafolon-karena sy ny fanatitra efa masina ho azy. Dia miaraka amin'ny zavatra izay no amasinina ihany koa nampiarahana natokana eo zany trano firaketan'Andriamanitra zany. Dia ahoana izy ary ny konan'ny levita no mpitahiry ireny. Zany hoe levita no miandraikitra an'izay. Ny levita zany hoe ny loholona zany, ny loholona no miandraikitra an'izay zavatra zay teo anivon'ny fiangonana teo amin'ny janaky Israely. Dia eto ihany koa izy dia miteny satria zavatra niresantsika teo dia hitantsika fa teo amin'ny taberna kely na teo amin'ny tempolo zany no nahitana an'izay zavatra zay. Fa ato anatin'ny soratra masina fa dia miteny mihitsy izy satria lalàna nomeny Jehova io hoe any amin'ny tany izay nomeny Jehova izay notendreny Jehova ametrahana ny anarany no anaterana an'izay fahafolon-karena sy fanatitra izay zany. Dia zany hoe any amin'ile tranon'Andriamantsika zany izy io. Fa any amin'ny toerana izay notendreny Jehova. Jerentsika aty amin'ny Deutéronomie toko 12. Deutéronomie toko 12 ny andininy voalohany. Jerentsika kely zay. Deutéronomie toko 12 dia ny andininy voalohany. Izao no didy sy fitsipika izay ho tandremanareo arahana amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitry ny razanao anao lovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany. Marina tsara fa raha ny zanak'Israely nge marina ny tempoly teo Jerosalema nisy ny tempoly na ny taberna kely. Ny zanak'Israely nefa niparitaka. Tsy hoe isaky ny anatra n'izy dia ahoana ny fomba hoe hiakatra ny Jerosalema foana ve? Fa Andriamanitra mihitsy nefa nanendry ny levita mihitsy aka n'izay ampafolony izay any amin'ny toerana izay misy an'ireo zanak'Israely rehetra zany. Tsy voatery hoe makeo fiangonana Jerosalema izy manatra an'iny fa amin'izay tendren'i Jehova an'izay zany. Dia ny levita nefa dia misy amin'ny herin'ny firenen'ny Israely dia misy ny levita. Dia misy ny miandraikitra an'izay zany izay fahafolon-karena aterin'ny zanak'Israely
Izay de eto izy de miteny hoe izao ny didy tsifitsipika izay hotandremanareo arahy na any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iananao ambonin'ny tany. De andininy fahadimy de zao no teneniny ato. Ahoana izy andininy fahadimy? Fa ny tany izay hofidian'i Jehova Andriamanitra amin'ny firenenareo rehetra asiany ny anarany sy honenany no atoninareo sy alehanareo. Zany hoe ametrahana ny anaran'Andriamanitra zany. Misy toerana ametrahana ny anaran'Andriamanitra. Izy io amin'ny toerana izay nifidian'Andriamanitra zany izy io. Fa tsy hoe atao trano mivavaka ka apetrako ato fotsiny le fahafolon-karena. Satria tsy atsika iny, tsy azontsika tehirizina. Fa any amin'ny toerana izay nitendren'i Jehova hiantsoana ny anarany, any no maninona? Anaterana ilay ampafolony zany. Any no anaterana izy. De andininy fahenina zao ny teneniny. Ary any no hitondranareo ny fanatitra dolanareo sy ny fanatitra hafalatsa-drasy sy ny fahafolon-karenanareo sy ny fanatitra sandratra ny tananareo sy ny fanalam-boadinareo sy ny fanatitra sitrapo ary ny voalohateraky ny ombonareo sy ny ondry amanosinareo. Any no anaterana an'io zany. Any amin'ny toerana nofidian'i Jehova hiantsoana ny anarany. Raha amin'izao fotoana izao dia aiza ary no misy an'io toerana io zany. Satria tsika zany zao fa fiangonan'Andriamanitra tsika. Tsisy tsony ny tempolo, tsisy tsony ny tabernakely. Any amin'ny toerana izay natokan'Andriamanitra hiantsoana ny anarany. Any amin'ny toerana fivavahana zany io. Na hoe any amin'ny assemblée zany io. Satria zao no tenenany aty amin'ny testamenta vaovao. Inona ny atao hoe assemblée? Ny atao hoe assemblée mantsy amintsika amin'ny teny gasy dia hoe fiangonana ny dikany hoe assemblée. Ny assemblée zay na fiangonana zay nefa io le antsoina hoe églisen'Andriamanitra io. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza, manambara, manao hoe tsy fantatrareo va? Fa ny tenanareo ny tempolo ny fanahy-masina hozy izy. Zany hoe zay mahatonga leo le fiangonana mihitsy zany eo no voriany vahoakan'Andriamanitra io. Amin'ny toerana izay vorintsika zany eo no anaterana ny fanatitra sy ny fahafolon-karena. Jereo aty amin'ny Hébreu sy toko 10 dia inona ny teneniny ato? Raisika kely. Hébreu toko 10. Ny andininy 420. Raha ohatra zany sika hoe anatitra ny fanatitra ny fahafolon-karena dia any am-piangonana tsika no manatitra an'izay. Fa tsy za tsy tonga any fa niatsy mba hateriko an'izany ny fahafolon-karena, za tsy mba matokitoky an'iny paster iny fa mangalatra iny. Za tsy mba matokitoky an'ilay olona mpitatam-bola ireo fa tena tsy mety mihitsy ny ataon'ireo. Fa ny fitazomanao ny fahafolon-karena averiko tsara le izy. Dia ozona mipetraka ao anao iny. Zay ny anarantsika tamin'ny tapany voalohany iny. Satria ny mpahafolon-karena dia an'Andriamanitra iny ary mila aterina any amin'ny trano firaketan'Andriamanitra iny. Tsy njarantsika ny mieritreritra hoe inona no ataony an'io fahafolon-karena iny, inona no ataony an'io. Fa ny tsy fanaterantsika anany dia fanadinoantsika le tranon'Andriamanitra, ny tsy fanaterantsika an'iny fahafolon-karena iny. Mba hasikanina amin'ny trano firaketan'Andriamanitra. Ary raha mitazona an'iny tsika dia mandroba an'Andriamanitra tsika. Satria tsy atsika ny fanan'Andriamanitra ary raha ohatra ihany koa ka ny olona ametrahan'Andriamanitra andray an'iny fahafolon-karena iny na mitahiry an'iny fahafolon-karena iny no manimbazimba an'iny fahafolon-karena iny na mangalatra an'iny fahafolon-karena iny dia tadidio tsara. Fa amin'Andriamanitra izy no mangalatra fa tsy aminao. Ary n'Andriamanitra izy no mandroba. Ary raha manao an'izay dia mitondra ozina ho azy izany fa tsy mitondra ozina ho anao. Satria ianao efa nanatitra an'iny dia ho tahian'Andriamanitra ianao. Dia jereo dia ahoana izy izy teo? Satria izay mantsy le izy. Aoka tsika tsy hanadino le tranon'Andriamanitra zany. Dia ahoana izy amin'ny andininy 10 dia zao ny zavatra teneniny ato. Hébreu toko 10 dia ny andininy azafady Hébreu toko 10 andininy 520. Hébreu toko 10 andininy 420 sy ny 520, andininy 420 sy ny 520 dia zao ny teneniny ato. Fa aoka isika ifampandinika, ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona hozy izy tahaka ny fanao ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Le fiarahantsika miangona amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra antsika. Entinareo ny fanatitra sy ny fahafolon-karena izy mba hasikanina amin'ny trano firaketako.
eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny tompon'andraikitra zay napetraka Andriamanitra, eo amin'ny fiangonana no anaterantsika n'izay fanatitra sy fahafolon-karena izay. Dia aza mafoy an'izay fiarahantsika miangona zay izy tahaka ny fanaony sasany, ny sasany teny za tsy andeha ho any, aza manao an'izany. Satria eo anivon'ny fiangonana eo no hoe ifampaherezana, ifananarana araka ilay tenenana teo hoe fa mifananara kosa satria maika fa hitanareo fa miatombotra ny andro. Eo no azontsika hery eo anivon'ny fiangonana, ifampaherezana, ifananarana, ifampitondrana zay mavesatra. Dia toy izany le izy aty amin'ny 5:30, koa aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe. Aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe, ny fandehanana ho any zany. Fampitondranao amin'ny fiangonana, ny fampaherezanao. Aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe. Dia tadiova ny valim-pitiantsika, tsy avy amin'ny olona fa avy amin'izy, avy amin'Andriamanitra ny valim-pitiantsika. Dia aty amin'ny Timothée izy dia teneny mihitsy hoe fiangonan'Andriamanitra, le fiangonan'Andriamanitra io, le tsika fiangonana io zany, io ny antsoina hoe église zany izy io. Io ny antsoina hoe église. Satria mantsy eo koa le misy efa niteneniko teto izy indray mandeha ngamba raha tsy diso, tamin'ny mbola nisy fotoana mipetraka tamin'ny Tamatavy dia nisy andeha hivavaka tamin'izay. Dia tsy mbo fomba tsy teny zareo tany mihitsy le izy zany, dia hoe fa hoaizinareo dia andeha hiangona izay. Andeha hiangona? Hiangona iza? Tsy fantatry zareo le miangona. Satria fiteny avy any ampovoan-tany le miangona. Dia hoe andeha any am-piangonana, ampiangonana iza? Andeha any amin'ny église. Église! Ka zay mihitsy nefa ny teneny le fiangonana mihitsy nefa no église. Zay zany le izy. Jerentsika aty amin'ny Timoty voalohany toko 7. Mbola aty amin'ny epistily any zany tsika. Timoty voalohany toko 7. Dia vakitsika ny 4:20 sy ny 5:20. Timoty voalohany toko 7, 4:20 sy ny 5:20. Dia ahoana izy? Izany zavatra izany dia soratako aminao, na dia manantena akaty aminao faingana aza aho. Fa raha tratra ela aho, dia ny ahafantaranao izay fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy ho forenan'ny fahamarinana izany. Ahoana izy? Fa raha tratra ela aho, dia ny ahafantaranao izay fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra. Inona io tranon'Andriamanitra io? Amin'ny teny frantsay no lazana anazy io, l'église de Dieu. Église de Dieu izy, izay fitondran-tena mety atao ao tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry fiorenan'ny fahamarinana. Le fiangonan'Andriamanitra zany ny andry iorenan'ny fahamarinana. Amin'izao fotoana zao zany tsy misy tsony, miala tsiny amin'ilay fitenenana hoe on va aller au temple, na hoe andeha any amin'ny tempoly tsika. Nga misy tempoly zany tsony amin'izao. Ny trano izay ivavahana iny nge trano vato iny, fa tsy ny tempoly. Fa itsika ny tempoly, itsika vahoakan'Andriamanitra no tempoly. Tsy fantarareo fa ny tenanareo izy dia tempoly ny fanahy masina. Itsika ny tempoly, ny toerana zany, toerana iangonana fotsiny iny. Fa ny fiangonantsika zany hoe itsika miaraka ao io zany, io no mahafiangonan'Andriamanitra atsika. Itsika le tranon'Andriamanitra zany, ilay fiangonan'Andriamanitra velona hozy izy. Dia amin'iny fivoriantsika iny zany, amin'ny fotoana izay iangonantsika iny, amin'iny fotoana iny no anaterana n'izay fanatitra sy fahafolon-karena izay zany. Dia io fiangonana io tsy voatery hoe eny amin'ny toerana ngeza be. Ohatra hoe dia ho atao ery mene Tsondrombe moa iny tsy falaza azy tsara, tsy haiko tsara. Na ny Tsahamanitra na any Mahamasina na manofa salina ngeza be dia mila hoe ngeza be zay vao hoe fa na ny tokantrano ary fiangonana io, any ny voriana. Dia fa fiangonan'Andriamanitra any ny anateranao ihany koa ny fanatitra sy ny fahafolon-karena. Jereo fa nateo amin'ny tantaran'ny fiangonana raha dia nisy zany hoe any tokantrano ny fiangonana. Dia Romanina toko 5:20 no atantsika amin'izay le hoe any tokantrano no misy an'ilay fiangonana zany. Romanina toko 5:20 andininy fadiny. Romanina toko 5:20 dia ny andininy fadiny. Dia zao ny teniny ato. Romanina toko 5:20 andininy fadiny. Dia fanaovam-belomana ataon'ny apôstôly Paoly zany izy ity dia ahoana izy?
ary velomany amin'ny fiangonana izay ao an-tranony, velomany amin'ny epaineto malalako izay voalohambokatr'i azy ho an'i Kristy ozy izy. Ary velomany amin'ny fiangonana izay ao an-tranony, velomany amin'ny epaineto malalako izay voalohambokatr'i azy ho an'i Kristy. Zany hoe tao an-tranony mpino anankiray zany no nisy an'ilay fiangonana. Veloma amin'ny fiangonana izay ao an-trano izy izy. Ny fiangonana ihany koa zany mety ao an-trano. Tsy hoe voatoera amin'ny toerana anankiray hoe tsy maintsy hoe trano vato dia ohatran'ilay hitantsika ireny hoe dia tsy maintsy ohatry zao daholo ny fiangonana. Asinana ny trano be iny dia asiana lakroa iny. Dia eo ny fiangonana. Fa rehefa ery mivory ery Kalamanjana ery dia tsy fiangonana zany zay satria tsy ao anaty trano. Fa ny fiangonana dia ilay fivorian'ny vahoaka an'Andriamanitra iny ny fiangonana. Voalasa ange Kristy niakatra tany an-danitra ka ny mpianatra ange tsy nanana trano be ivavahana zany. Fa nivory ny mpianatra, nitady toerana izay ivavahana. Dia amin'iny fivoriana iny ilay fiangonan'Andriamanitra. Eny zany no anateran'ny fanatitra na ny fahafolon-karena. Ka araka ny voalaza teny aloha zany dia zao hoe ny fahafolon-karena zany dia natokana ho amin'ny zavatra masina zany ny fahafolon-karena. Masina ao an'Andriamanitra iny dia amin'ny zavatra manokana zany izay nanokanan'Andriamanitra ampiasaina anazy no ampiasaina n'izay fahafolon-karena sy fanatitra zay. Tsika zany tsy mahazo mikidika an'iny. Fa Andriamanitra no mahalala hoe zao no ampiasaina n'ilay fahafolon-karena sy ny fanatitra. Ka raha teo amin'ny testamenta taloha ny jerentsika ary teo amin'ny Israely tany aloha zany dia hoe ny fahafolon-karena ary zany inona no ampiasaina ny fahafolon-karena. Fantatsika teo fa rehefa manatitra azy tsika dia ny mitranon'Andriamanitra no anaterana azy. Ary hitantsika teo ihany koa fa zao ny Levita no mandray azy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Zay zany ny andraikitry ny Levita zay. Dia ato amin'ny nomero 720 izy miresaka an'izao dia izao ny zavatra resahany ato mikasika an'izy io zany. Dia resaka kely nomery 720. Nomery 720. Dia vakitsika ny 920. 920 aloha ny vakitsika. Ina zavatra resahany io. Nomery 720, 920. Ary indro ny taranaka Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Israely. Ho fananany no ny fanompoana izay ataony. Dia ny fanompoana ny amin'ny trano ilay fionana ozy izy. Inona moa ilay trano ilay fionana io? Fa io ilay taberna kely io. Ilay trano ilay fionana ilay taberna kely. Dia rehefa avy eo moa izy lasa tempolo zany le izy taty aoriana. Fa hono izy? Ary indro ny taranaka Levy efa nomeko ny fahafolon-karena. Ka inona moa ilay taranaka Levy? Leo nge ilay antsoina hoe Levita. Ka indro ny taranaka Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Israely. Ho fananany no ny fanompoana izay ataony. Dia ny fanompoana ny amin'ny trano ilay fionana zany hoe karamany zany. Karamany reto amin'ilay izy manao asa eo amin'ny tempolin'Andriamanitra zany. Dia amin'ny 920 dia zao ny teneny fa ny Levita ihany no hanao ny fanompoana momba ny trano ilay fionana ary izy no hitondra ny elony, zany mitondra ny eloko ny zanak'Israely zany. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka-reo hatramin'ny taranaka faramandimby izany, fa tsy hanatany olovany amin'ny zanak'Israely izy. Ny Israely zany rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia zao men'Andriamanitra anjara alova izy teo amin'ny tany Kanana. Fa ny taranaka Levy kosa dia tsy nahazo an'izay anjara zay, fa ny anjaran'ny taranaka Levy dia ny trano ilay fionana no anjarany. Io zany ny anjarany men'Andriamanitra anazy. Zay ny mahatonga azy hoe tsy nahazo lova izy teo amin'ny zanak'Israely. Satria izy no manao asa fanompoana ao amin'ny fitoerana masina, manao asa fisoronana zany. Fa ny Levita ihany no manao asa fanompoana momba ny trano ilay fionana ary izy no hitondra ny elony izy mitondra ny elony ny zanak'Israely zany. Dia ahoana izy Andriamanitra? Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka rehetra amin'ny taranaka faramandimby izany. Lalàna napetrak'Andriamanitra zany zay zavatra zay. Dia toizantsika ilay izy ato amin'ny 930 dia ahoana izy? Dia mahazo mihinana izany eo amin'ny fitoerana rehetra ianareo sy ny ankonanareo, fa karamanareo izany no ny fanompoanareo ao amin'ny trano ilay fionana ozy izy. Zany hoe le Levita manao asa fisoronana eo zany dia zao mihinana an'izay fahafolon-karena zay izy, miaraka amin'izy, miaraka amin'ny vady aman-janany. Satria nahoana? Fa karamanareo izany no ny fanompoanareo amin'ny trano ilay fionana. Satria izay ny karama omen'Andriamanitra azy.
karama omen'Andriamanitra zany. Dia amin'ny mahakarama zay indrindra dia ho jerentsika satria eo mantsy le zava-dehibe io. Nomen'Andriamanitra ho karama ny Levita io, ny Levita tsy anankiray. Ny Levita misy klasy teo amin'ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha dia misy klasy 420 ihany koa ny Levita. Dia amin'ireo klasy 420 ireo misy olona maromaro dia zarainareo ho karama zany. Zany hoe misy sara karama fixa omenan'ireo zany. Amin'izy manao asa fanimpolo eo amin'ny tempoly na teo amin'ny efitra lamba zany. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia zao aterina any amin'ny fiangonana ny fahafolon-karena ho an'ny raisy ny pastera. Dia misy ny pastera, misy pastera manan-karena be mihitsy. Misy milionera mihitsy any États-Unis, misy milionera. Mety misy miliardera mihitsy ary satria ho an'ny izy fotsiny zany hoe anany fahafolon-karena. Dia tena manan-karena mihitsy izy manompo an'ilay pastera fotsiny iray ilay fiangonana zany. Fa izy io zany zao ny Levita dia nizaraina ho klasy ihany koa tany amin'ny testamenta taloha. Dia namena salaire fixe reo zany hoe ity ny karamanao amin'izao asanao zao. Fa tsy hoe mpanan-karena mpanefoefo be le pastera. Ny Levita nge ka manompo asa fanimpona nge ny ataonao. Ka le deriva zany tsy maintsy misy foana io. Ny mivoana tsy maintsy misy foana. Fa rehefa manao dia araka le fahamarinana foana hoe ahoana zay zavatra zay. Jerentsika ty amin'ny Néhémie toko faraky ambin'ny folo amin'le resaka klasy zany io dia nizaraino saraina fixe le izy zany hoe ho karama fixe zany. Néhémie toko faraky ambin'ny folo andininy 12. Jerentsika indray zany aty amin'ny Néhémie alohan'ny salama any misy anazy io. Néhémie toko faraky ambin'ny folo dia ny andininy 220 sy ny 320. Néhémie toko faraky ambin'ny folo dia ny andininy 220 ka hatramin'ny 320. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpifeny Levita, ary ny mpifeny Levita tany Jerosalema amin'ny raharaha momba ny tranon'Andriamanitra. Averiko tsara. Ary ny mpifeny Levita tany Jerosalema amin'ny raharaha momba ny tranon'Andriamanitra dia Ozy zanaky Bani, zanaky Asabia, zanaky Matania, zanaky Mika, isan'ny mpihira, taranaky Asafa. Fa ny didin'ny mpanjaka ny amin'ireo mpihira ireo dia niazony zay anjara tokony ho azy isan'andro. Zany hoe satria ny Levita mantsy manana karaza andraikitra zany izy eo amin'ny tempolo, ao ny misy mpihira, ao ny misy mpiandry varavarana, ao ny misy ny manotrina ny mpisorony eo amin'ny resaka hoe famonoana ny biby sy ny karazany. Samy manana ny andraikiny zany, ao ny mikarakara ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Manana misy andraikitra maro be dehibe eo zany. Dia inona ny zavatra tenenina eto? Andininy 17 fa ny didin'ny mpanjakany amin'ireo mpihira ireo dia niazony zay anjara tokony ho azy isan'andro. Zany hoe manana anjara zany izy karamany. Rehefa tonga ny klasiny hoe klasiny anina miasa amin'izao. Dia klasiny anina indray amin'izao dia isam-bolana zany ireo dia mandray karama. Fa neto zany tao amin'ny soratra masina dia isan'andro zareo no menan'izay anjara izay na karama zay ny amin'ny fanimpona zay ataony izany. Salaire fixe hozy izy. Leur était accordé chaque jour. Zay no menana azy zany. Eo amin'ny Néhémie antsika toko 10. Andininy 7:30 ihany koa ny jerentsika. Inona koa ny zavatra resahana eto? Toko 10 dia ny andininy 7:30 dia zao ny zavatra tenenina eto. Ary ny lamatoanay sy ny voalohany teraky ny biby fiomponay araka izay voasoratra ao amin'ny lalàna, ary ny voalohany teraky ny ombonay sy ny ondry amanosinay dia nekenay hoentina ao an-tranon'Andriamanitsika ho an'ny mpisorona izay manao fanompoam-pivavahana ao an-tranon'Andriamanitsika. Averiko tsara le izy teo. Ary ny lamatoanay sy ny voalohany teraky ny biby fiomponay ary izay voasoratra ao amin'ny lalàna, ary ny voalohany teraky ny ombonay sy ny ondry amanosinay dia nekenay hoentina ao an-tranon'Andriamanitsika ho an'ny mpisorona izay manao ny fanompoam-pivavahana ao an-tranon'Andriamanitsika. Fantatry ny vahoaka tsara zany hoe inona moa ny ampiasaina ny fahafolon-karena io koa. Nampahafantarina ny zanak'Israely zany hoe anjaran'ny mpisorona zany. Amin'ny fiangonana misy antsika be hoe pahafantarina ve zany zavatra zany? Mety tsy tenenina akory ary zany.
fa baoka zany mba isy mangarahara le izy hoe inona moa ny ampiasainany fanaritra tokoa na inona ny ampiasainany fahafolon-karena zany. Eto ny zanak'Israely dia malala tsara hoe inona no ilaina le ampafolony. Aterina ho any amin'ny mpisorona izay miandraikitra ny tranon'Andriamantsika. Ary etony koa dia teneny teo eo amin'ilay voalohany teo dia miteny izy manao hoe ary ny lamatoanay ozy izy. Ny lamatoanay koa dia aterina. Fa ny lamatoa aterina iny zany hoe rehefa miteraka koa zany tsika. Dia ny lamatoa dia hoe ho an'Andriamanitra ihany koa ny lamatoa. Ka tsy ny lamatoa iny hoe aterinao iny dia hoe tsy ho very zany ny zanakao fa soloina vola iny. Misy an'izay ao anatin'ny soratra masina ao. Ny amin'ny lamatoa izay nomen'Andriamanitra anao. Dia misy vola koa aterina zany. Ohatran'ny hoe solon'ilay lamatoa anao ho an'Andriamanitra zany. Satria iny tsy hoe ho ajanonao amin'Andriamanitra. Izay zany ny zavatra nisy teo amin'ny testameta taloha izany. Ka tsy ny fanaterantsika an'izay zany araka ilay nitenena teo dia izao hoe fanadinoana ilay tranon'Andriamanitra zany. Ka nisy tantara kely atao anatin'ny soratra masina. Any amin'ny tantara faharoa any izy miresaka le izy. Adino zanak'Israely ireo tranon'Andriamanitra io satria tsy nanatitra intsony izy tany amin'ny tempoly ny fahafolon-karena sy ny fanatitra. Dia rehefa adino zay dia tena adino zareo le tranon'Andriamanitra. Dia niala tao ny levita sy ny mpisorona tsy nanao andraikitra tonta amin'ny tranon'Andriamanitra satria nahoana io ny karamany tsy mivelona zany izy. Tsisy sakafo hohaniny zany. Dia lasa izy nandeha niasa tany an-tsaha. Dia ny tranon'izy no adino, tranon'Andriamanitra no adino. Dia nibeden'Andriamanitra ny Israely tamin'izay fotoana izay. Jerentsika kely io tantara io. Tantara faharoa, toko faraky amin'ny telopolo ny andinin'ny fahaefatra. Tantara faharoa, toko faraky amin'ny telopolo ny andinin'ny fahaefatra. Tantara faharoa, toko faraky amin'ny telopolo dia ny andinin'ny fahaefatra izany. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny avaky teny eto. Ary ny olona izay nonina tany Jerosalema nasainy nandoa ny anjaran'ny mpisorona sy ny levita hipetrahany tsara amin'ny lalàn'i Jehova. Averiko tsara le izy. Ahoana izy? Ary ny olona izay nonina tany Jerosalema nasainy nandoa ny anjaran'ny mpisorona sy ny levita hipetrahany tsara amin'ny lalàn'i Jehova. Ina moa no tianitenenina eto zany? Ny vahoaka zany dia izao hoe nasaina nanatitra ny fahafolon-karena sy ny fanatitra ao an-tranon'Andriamanitra mba hitoeran'ny mpisorona sy ny levita amin'ny lalàn'i Jehova. Satria nahoana? Manjary lasa tsy mitoetra amin'izay, lasa tsy fidèle amin'Andriamanitra zany izy, lasa tsy matoky amin'Andriamanitra koa zany ilay mpisorona fa manadino an'ilay tranon'Andriamanitra. Ka miara-miasa zany ireo ny mpisorona sy ny vahoaka. Ny mpisorona mamahana ny vahoaka. Ny vahoaka ihany koa zany maninona? Mamahana ny mpisorona ihany koa zany ny vahoaka. Miara-miasa zany ireo zavatra ireo. Ny mpisorona mamahana azy ara-panahy, ny vahoaka zany mamahana azy ara-nofo. Kanefa tsy mijanona amin'izay fotsiny nefa le resaka fahafolon-karena sy fanatitra, amin'ny resaka hoe karaman'ny mpisorona, fa mamivelatra ihany koa izy. Satria amin'ny alalan'ny fahafolon-karena ihany koa na nirakitra azy eo amin'ny tranon'Andriamanitra, io no anaovana ny anamboarana ny tranon'Andriamanitra, anaovana ny entretien, io no anaovana ny asa rehetra izay mahakasika momba ny asan'Andriamanitra zany. Mivelatra zany le izy. Dia aty amin'ny Nehemia io anjara io zany, izay napetraka io mahakasika le hoe ary ny olona izay nonina tany Jerosalema nasaina nandoa ny anjaran'ny mpisorona sy ny levita hipetrahany tsara amin'ny lalàn'i Jehova. Dia adino izy io zany taty amin'ny Nehemia. Dia nanahoana? Adino le tranon'Andriamanitra. Nehemia toko 7:10 verenantsika indray ary Nehemia. Eo kaiky io ihany, aorianao fa tsy dia tena lavitra. Nehemia toko 7:10 dia ny 9:10 sy katramin'ny 7:10. Dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Aritako izy Nehemia zany no miteny eto, aritako fa tsy voalohany fiveloman'ny levita. Satria ny fahafolon-karena ny fivelomany. Aritako fa tsy voalohany fiveloman'ny levita ka dia samy efa nandositra ho anetsahany avy ny levita sy ny mpihira izay nanao ny raharaha. Dia ny efandahatra tamin'ny mpanapako aho nanao hoe nahoana no dilaozany any tranon'Andriamantsika. Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy.
tsy nandray karama zany le vita satria tsy nanao le adidi ny vahoaka an'Andriamanitra satria lalàna apetraka Andriamanitra ke zany entinareo ny fanatitra sy ny fahafolon-karena mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Iza no miandraikitra ny trano firaketana? Ny levita no miandraikitra ny trano firaketana sy ny mpisorona. Rehefa tsisy manatitra an'izay ny vahoaka an'Andriamanitra, tsisy karama ny mpisorona, inona no hoaniny eo ary? Inona no hoaniny eo? Move ianao, raha zay nge ny andraisana lizy. Ianao ve ohatra hoe miasa ianao any am-piasana. Rehefa miasa ianao mandritra ny 2 volana, mba manantena azo karama nge ianao farany volany. Satria ianao miasa. Ny levita ihany koa miasa. Isan'andro izy miasa eo amin'ny tempoly, manao asa fisoronana an'Andriamanitra. Tonga ny farany volany tsy mandray karama izy, inona no hoaniny eo ary? Inona no hoaniny eo? Zay le zavatra dia inona zavatra nataony? Ary hitako fa tsy voalohany fiveloman'ny levita ka dia samy lasa efa nandositra ho anetsahany avy ny levita sy ny mpira izay nanao ny raharaha. Lasa nandeha niasa tany izy, ahoana ny avy velomana eo dia lasa miasa, ohatra antsika ihany mitovy ihany. Dia lasa izy nandeha niasa. Ary io zany zavatra tena loza zany io zavatra io. Satria nahoana? Misy zavatra tahaka an'izao fiangonana izay nisy tany aloha nisy an'izy io. Ao amin'ilay fiangonana zany raha ny soratra masina jereo dia ny ampafolony. Io no andoavana ny fandoavana karaman'ny mpisorona zany sy ny levita. Raha raisitsika zany amin'ny vaovanim-potoana iainantsika zao dia hoe ny pastera na mety tafiditra ao anatin'izany ihany koa zany satria ny olona mpitondra fiangonana zany tokony tafiditra ao anatiny mihitsy zany satria misy manana olona ny fiangonana nefa ny olona tsy ao anatin'izay zavatra zay. Ny pastera, ny olona, ny evangelista, ny missionnaire. Rehefa mety ho miasa amin'ny fiangonana zany ianao dia ny fahafolon-karena sy ny fanatitra no miandraikitra an'izay zavatra zay zany. Nisy anefa ireo pasteur na missionnaire. Ny karama izay omena anazy fantatsika ny vidim-piainana ny Madagasikara. Zara raha misy ny karama izay omena azy. Nefa ny sasany migalabina, matavy, tena hoe miaina lavitra mihoatra azy noho ny rehetra amin'ny alalan'ny fahafolon-karena sy ny fanatitra. Misy indray nefa tena mahantra na ny akanjo anaovan'ilay pastera mampalahelo kely. Ny mananjanaka izy tsy vitany intsony ny ekolazin'ny mpianatra. Ary zareo indray raha mbola asaina manao hoe ny fiangonana no manome ny sakafonareo, ivelomanareo. Nefa ny fiangonana efa manino, efa manatitra ny fanatitra sy ny fahafolon-karena satria izay ny adidin'ny fiangonana amin'ny fiveloman'ny amin'ny levita sy ny levita sy ny mpisorona zany. Efa manao an'izay ny fiangonana mbola asenao koa izay anjaranareo. Dia ny fahafolon-karena miakatra makany amin'ny foibe zany ny fahafolon-karena. Dia raha mahazo karama le pastera reo, zara raha misy. Dia inona ny ataon'zareo amin'izay? Mitady moyen izy ivelomany. Ao ny sasany mialatsiny amin'ilay fitenenana. Rehefa mba mahita olona manamanana izy miditra hoe tonga ao amin'ilay dia mangataka. Mba mio kely fa tena sahirana. Lasa aiza pastera ve lasa mpangataka? Pastera mangataka mba mio aiza mbakadoan'ny pastera. Zany ny atao zany zavatra dia mba normal ve zany? Dia tsy vitan'izay fa ny sasany dia zao mametraka congé sabatika. Hoe taona anankiray tsy hiasana. Fa inona ataony? Dia tady vola aloha fa tena sahirana fa tena tsy ampy ilay fivelomana. Normal ve zany? Dia amin'ireny misy membre manamanana ireny dia mitakosokosona amin'ireny koa ny pastera ataony namana tsara iny fa mba azoiny mba hoe mba mahazo fanampiana amin'iny izy. Raha olona fandaovana ny tranon'Andriamanitra nge zany dia ahoana ireo matavy mifoibe ireo zany dia ahoana zany? Dia normal ve zany? Zany ny zavatra misy zany. Pastera tsy tokony hangataka zany. Ny pastera dia tokony hifantoka amin'ny asa izay nanaovan'Andriamanitra azy. Mba ho fidèle izy, mba ho matoky izy amin'ilay fiazonan'ilay lalàn'Andriamanitra, ho ampitany amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa tsisy asa saina koa izy ahoana ny hamelomako ny vady aman-janako. Satria ny fiangonana no manino, nefa mitazy amin'izay zavatra izay amin'ny karama izay omen'Andriamanitra azy. Satria izay ny anjaran'ny pasteur, izay ny anjaran'ny olona, izay ny anjaran'ny missionnaire na ny evangelista, izay ny anjaran'ny levita sy ny mpisorona teo amin'ny testamenta taloha. Dia aoka zany tsy ho adino zany izay zavatra izay zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ahoana izy mitohy ilay izy eto amin'ny mitohy ilay izy eo amin'ilay toko fa 1:3 ilay mito eo ihany zafady
eo amin'le Néhémie toko fahafolo teo ihany, dia ny andinin'ny faharoambe folo dia mbola toizana izy. Dia nentiny dia ahoana rehefa niteny Néhémie nanao hoe andinin'ny faha 120 dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka ka nanao hoe nahoana ny dia ilozana ny tranon'Andriamanitra dia namory azy ao ka nametraka azy eo amin'ny toerany avy. Dia nentiny Joda rehetra ho any amin'ny trano firaketana ny ampafolon'ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny dililo. Ary nanendry mpitandrina ny trano firaketana ao dia Salema mpisorona sy Zadoka, Patra, Ornary, Pedaia avy tamin'ny Levita. Ary nanarakaraka azy Dianana, zanak Zakora, zanak Matania, fa natao matoky ireo ary ny adidin'ireo dia nizara ho amin'ny rahalahiny. Eto zany dia misy fizarana koa amin'ny rahalahiny ilay izy. Namory ny mpanapaka rehetra izy, lehibe teo amin'ny Israely. Nahoana ny nadinoana ny tranon'i Jehova. Dia rehefa namory izy dia naverina tamin'ny toerany zany ny Levita sy ny mpisorona. Dia rehefa avy eo nentiny Joda rehetra, zany hoe nisy fiantsoana zany tao, nentiny Joda rehetra eo amin'ny trano firaketana ny ampafolon'ny vary, ny ranom-boaloboka sy ny dililo. Dia nanendry mpitandrina izy teo amin'ny trano firaketana. Iza ny miandraikitra an'io? Dia napetraka izay zavatra izay. Dia rehefa avy eo amin'izay, dia ireo mpiandraikitra ireo naninona? Matoky eo anatrehan'Andriamanitra ireo, ary ireo adidin'ireo naninona? Nanao fizarana zany amin'ireo rahalahiny. Misy fizarana zany io, ary ilay fizarana dia zao équitable zany io, mahitsy io. Fa tsy ho fizarana mivilana koa, hoe ny sasany matavy dia ny sasany mahikely. Mba atao mahavelona ny rehetra io. Fa amin'izao fotoana izao averiko tsara. Matetika ny lehibe, an'ilay fiangonana, matetika ny lehibe, amin'ilay fiangonana izy no matavy. Fa ilay pastera kely majinijinika dia mampalahelo mijery azy ary. Dia normal ve zany? Misy fizarana avy eo. Aoka zany tsy mba tokony hisy zany, hisy foana amin'ny fiangonana zany pastera mangataka zany, tsy normal zany. Andriamanitra mitahazika maninona ny mangataka ny pastera, tsy normal zany zavatra zany. Dia aty amin'ny anina koa jerentsika aty amin'ny tantara faharoa, toko faraka amin'ny 30, verenantsika kely ihany koa. Tantara faharoa toko faraka amin'ny 30, ny andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Tantara faharoa toko faraka amin'ny 30, dia ny andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina izany. Inona ny zavatra resahany? Averintsika ilay andinin'ny fahaefatra teo, efa mivakitsika mantsy io andinin'ny fahaefatra io teo fa tsy maninona, andinin'ny fahaefatra sy ny fahadimy. Ary ny olona izay nonina tany Jerosalema nasainy nandony anjaran'ny mpisorona sy ny Levita hipetrahany tsara amin'ny lalàn'i Jehova hozy izy. Mba hipetrahany amin'ilay lalàn'Andriamanitra ka tsy hanadinoan'ilay lalàn'Andriamanitra zany. Ho izy ny miandraikitra izay asan'Andriamanitra izay. Fa ny fanadoniany dia zao, rehefa tsy manaritra ny fahafolon-karena sy ny fanaritra ny vahoaka dia adino ny tsanan'Andriamanitra, lasa mandeha miasa tany izy, tady volany velany izy. Dia toizany amin'ny andinin'ny fahadimy, rehefa nasaina nandony anjaran'ny mpisorona zany ny olona tany Jerosalema dia zao ny zavatra voateny amin'ny andinin'ny fahadimy. Ary noho ny ela izany teny izany dia nitondra ny voaloham-bokatra betsaka ny zanak'Israely, dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny dililo sy ny tantely ary ny vokatry ny tany isan-karazany. Ary ny fahafolon-karena tamin'ny zavatra rehetra dia betsaka koa no nentiny. Rehefa natao zany izay fiantsoana zay hoe aza adinonareo ny anjaran'ny mpisorona sy ny Levita ny amin'ny fahafolon-karena mba tsy adino ireo tsanan'Andriamanitra, dia tonga ny olona niely zany zavatra zany nitondra ny voaloham-bokatra betsaka. Na vary io, na ranom-boaloboka io, na dililo io, na tantely io. Ary ny ampafolony tamin'ny zavatra rehetra hozy izy, izay mety ho fidiram-bolana izy teo amin'izareo zany, nentina zay. Satria izay anjaran'ny vahoaka an'Andriamanitra no mitondra an'izay zany. Ny tsy fanaterana an'izay ho tranon'Andriamanitra zany dia fanadinoana ny tranon'Andriamanitra. Entinareo ny fahafolon-karena sy ny fanatitra izy mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Dia hoanina amin'ny trano firaketana io no anaovana ny entretien tempoly io. Ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra io. Io ny karama izay raisin'ny mpisorona io sy ny Levita io. Dia ny rahalahiny izay efa nasiana ny andraikitra an'izay no maninona? No mizara izay anjara sahaza ho an'ny rahalahiny avy izy avy eo. Zany zavatra toko zany izay zany ilay izy. Aoka ilay izy hangarahara ohatran'izay. Ahoana indray kosa nefa mikasika ahoana mikasika ny fahafolon-karena io? Jesosy ve niresaka an'izany fahafolon-karena zany sa tsy niresaka?
hojerentsika mikasika an'izay fa amin'ny lesona manaraka indray tsika miresaka an'izay. Mivavaka tsika hisotra ny tompo ary. Tompo ray masina sy tsara indrindro, misotranao zahay. Fa noho ny fahasoavanao no nafahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao indray tamin'ny teny ity. Tsy tamin'ny herina fatanjahana fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Ary dia misaotra ray fa nosokafanao ny fonay, ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Dia raina mandrak'izay ny anaranao ray. Ka aoka ray mba tsy ho adininay ny manatitra izany fahafolon-karena izany eo anatrehanao. Satria tsy anay izany, fa anao izany Jehova ary masina izany. Dia raina mandrak'izay ny anaranao ray. Amin'ny anaran'i Kristy nandratana izany vavaka izany eto anatrehanao. Amen. Da iny tompo daholo tsika manaraka indray ary. Bye bye.